Ry avako malala, vao avy nankalaza ny fety Noely isika no misantatra no manomboka zao taom-baovao izao. Efa fantatsika fa tiako tsindriana ito ny mikasika ny fety vao nankalazaintsika dia ny fety ny Krismasy. Toa sarotry noana ry havana nefa marina. Tonga nofo ny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tonga olombelona, teraka tao agnaty tranon'omby. Andriamanitra tompony fahefana, mahefa ny zavatra rehetra, tsy manam-petra, indro fa hita marefo toy ny zazamena rehetra. Laligny ry havana ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Sarobidy eo aminy ny fiainantsika olombelona. Tiany manokana ny madinika. Tiany manokana ireo izay voahilikiliky ny fiarahamonina. Ireo mpiandry ondry no nareo voalohany fa teraka ny mpamonjy. Olona mino-Zagnahary isika malagasy. Nankintsika amin-Janahary ity nosintsika ity. Tahionao ry Zanahary, ity nosin-drazanay ity. Saika ahitagna mpivavaka kristianina ny sehatra rehetra, ny sehatra fiasagna rehetra eto Madagasikara. Na ara-politika zany, na ara-ekonomia, na ara-tsosialy. Fanontaniana mipetraka dia ity. Manenina ry sika no toa mikoroso faha. Maninona sika no mahantra nefa milomano ao anatin'ny arena. Ny firenena manodidina antsika zay nitovitovy tamintsika ary nisy resintsika aza no mandraisantsika amin'izao fotoagna zao raha ara-pandrosoana. Misy zavatra tsy miady, tsy amilona. Raha ny toerana misy kristiana, raha toerana be kristiana no tsy mandroso. Fantatsika tsara ny baiko na ny didy nomeny filohantsika ara-pinoana dia i Jesu Kristy zany, dia ny fitiava. Fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny nama. Tsy ambava fotsiny na ankandriny fa mivaingana. Nanasa tongotry ny mpianana izy mba ho fahakantsika tahaka, zany hoe mila mifanompo isika. Sarobidy eo amin-Janahary araky ny voalazoko teo aloha, ny ain'olombelona novidiny tamin'ny rano isika, ka tsy tokony hilamin-tsaina manoloana ny fijalian'ny nama, manoloana ny fijalian'ny boka malagasy.
ny firarian-tsoa ifanaovantsika am'izao taom-baovao zao de tokony arahana fibebahana ndao iova marina isika iady amy kolokolo fa hanao ny marina iady amy fitiavantena iady amy fiatsaram-belatsy hanana finiavagna marina hampandroso ny voaka malagasy fa tsy atakalo amy fanaovana business ny fanompoana ny piretan-drazana tsy hanao politika mba hananana arena malaky manoloana ny fanararotana ataony sasany anyre madiniky tsy mahay taratasy de nisy ray aman-dreny anankiray nalahelo loatra ka rafitra ny teny hoe ny gasy raha mahay taratasy manambaka ny vaoaka malagasy ny gasy raha mahay taratasy manambaka ny vaoaka malagasy so ihany fa tsy ny gasy rehetra no manao an'izany fa antsoavo mentefa amitsika menakavy zay vato nasonotry ny tany mba hanompo marina ny vaoaka madiniky mba hanompo mariny ny vaoaka malagasy entsika mbavaka reo tompona ndraikitra rehetra ato amin'ny firenena mba handresiny ratsy amy fagnanaovagna ny tsara hanjaka neny fandriam-pahalemana mba hampiadagna ny vaoaka malagasy rehetra arabaina daholo atsika mandrakavy tratra ny taona 2024 misaotra